Ray malala any amin'ny avo indrindra ho Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra mankalaza midera anao. Misaotra anao ray Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Mankalazaiko ny anaranao dia raiko ny anaranao. Fa tompony izao rehetra izao ianao. Mo misy Andriamanitra tahaka anao va? Mo misy Andriamanitra azo oharina aminao? Tsy misy tahaka anao dada malalo. Zanonao nandratanay ianao mandrakariva Tompo. Ary anehoanao ny voninahitra izay asehonao aminay isan'andro isan'andro. Ka dia misaotra indrindra Tompo malalo. Misaotra fa manakambara aminay vahoakanao ianao amin'ity androandroany ity. Apetreo ny tenako. Apetreo ambany dia ambany Tompo malalo. Ny nofoko dia angina. Fa ianao no isandratra. Ary ny fanahinao masina no ametraka ny teny rehetra eto ambavako. Ko mitenena Jesosy malalo fa vony ianao izay. Saotra Jesosy io. Amen. Ny nofo izay hozaraiko amintsika dia ny fitsaran'Andriamanitra. Tao anatin'ny nofo zany nandalo fitsarana. Sahalan'ny hoe eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra aho. Fa alohan'ny izarako ny nofy dia ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra Romanina 2:1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia tsy manankalatra ianao raha lehilahy. Nazovy ianao izay mitsara fa izay hitsaranao ny sasany no anamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, mo ataonao va? Fa efa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Sa amavoinao ny hareny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatrao fa ny amoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Amen. Io tenin'Andriamanitra io zany hitondrako an'ilay nofy izay nasehon'ny Tompo tamiko. Ito dia manambara any raha lehilahy na raha vehivavy. Manambara ny Tompo fa izy irery ihany Tompo Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo. Izy irery ihany ny Tompo ny fitsarana. Fa tsy isika olombelona. Tsika olombelona dia nofo sy rà. Tsika olombelona raha vao tsika mijery ny hafa, mahita ny kileman'ny hafa, dia efa manameloka ny tenanao ianao amin'izay fotoana izay. Satria an'Andriamanitra ny fitsarana. Na io olona io mpangalatra, na mpijangajanga, na mpanao ody, na mpandeha amin'ny boîte de nuit, dia tsy anjaranao mihitsy no hitsara azy. Hafa ny mampafantatra mitory, mampafantatra ny marina, hafa ny mitsara. Amen. Hitantsika ihany koa ny tantaran'ny raha vehivavy ilay nijangajanga. Eo mihitsy zany andraisako ilay fijoroana ny nofy zafady izay nampanofosin'ny Tompo satria tao anatin'ny fijangajangana mihitsy aho no nandalo fitsaran'Andriamanitra io. Dia ilay vehivavy nijangajanga dia maro no naneso azy, nitondra azy teo amin'ny Jesosy mihitsy. Fa Jesosy ny mpanohan-dalàna mendrika ho faty io vehivavy satria tratra nijangajanga. Fa inona hoy Jesosy taminy? Zay ilay fitsaran'Andriamanitra zay. Ny fitsarantsika olombelona dia mahita ny fahalemen'ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa. Amono an'ity vehivavy ity mihitsy no tanjona ny Jesosy ny mpanohan-dalàna. Fa Jesosy kosa noho ny famoram-panahiny dia nitaona ny raha vehivavy hibebaka. Mba ho tonga saina raha vehivavy
tonga saina vehivavy ka niteny tamin'ilay vehivavy izy. Izy ireny tsy nanameloka anao satria Jesosy niteny an'izy ireo hoe zay tsy nanota aminareo zao ka hitorabato azy. Izy amintsika no tsy manota ka ndeha hitorabato ny hafa, ndeha hanaratsy ny hafa, zay le mitsara ny hafa. Ny fahamarinana no ambara sy toriana fa ny mitsara tsy atsika. Tamin'izay fotoana izay dia hoy izy raha vehivavy tsy hitako, niala teo daholo zareo, niala tsirairay satria tsisy olombelona ka hoe tsy manota. Zaho koa izy Jesosy tsy manameloka anao. Amin'izao sy izao mandehana izy dia aza manota intsony. Jesosy tsy manameloka atsika. Jesosy tonga tety ambony tany hamonjy atsika. Fa itsika no manamafy ny fotsika vakio hatramin'ny farany io Romana 12 io. Fa raha atsika manamafy ny fotsika tsy mety mibebaka amin'izay fotoana izay tsika hiara ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahatezerana. Fa mitona atsika izy hibebaka dia anjara atsika ny hiaino sa tsy hiaino. Dia araka nambarako atsika teo, za tamin'io tena hoe tao anatin'ny adalana fitsangajangana be. Dia nampanofy any Tompo, nanofy aho. Maro izay maromaro milahatra, mitandahatra zay amin'ny lalana anankiray mandeha sahalan'ny hoe misy olona eny aloha zany dia mandalo tsirairay. Dia zaho tao anatin'io laharana io. Dia rehefa tsaraina ilay olona mandalo fa zavatra tsapako zany eo anatin'ilay fitsarana zay rehetra nandalo dia olona hoe ambarako zany tiako ambara dia hoe very daholo satria dia hita na miendrika nay tsisy endrika hoe hovovonjy mihitsy, tsisy endrika hovovonjy. Ka rehefa tonga ny toroko eo amin'ny toroko zany, fa teo alohako hoe tsy hitako dia zay sansala anatina saona misy zavatra boribory dia ohatran'ny mandalo an'io zay eo anatin'ilay zavatra boribory dia reo talohako reo zany tsy hitako nakaiza daholo tonga aminahy zany toroko. Henoko le feo miteny ao anatin'ilay nofo hoe felana, mamindra fo aminao izy aho, mbola mamindra fo aminao aho. Dia amin'izay fotoana zay zavatra tsapako ihany koa tao anatin'io hitako mamako ary niteny izy hoe noho ny amin'ny mamanao, mamako zany mivavaka ho ahy andro manalina. Izay mahazava-dehibe atsika mifampivavaka, mila atsika mifampivavaka fa miaino Andriamanitra noho ny amin'ny vavaka ny mamanao izy mamindra fo aminao aho, mamindra fo aminao izy dia aza manota intsony, aza miadaladala intsony. Zay ny teny Tompo amiko alohana ny fitsarana satria za tao anatin'ny fijangajangana efa nijorako olombelona tamintsika fisotroana toka. Ay mamako mivavaka aho isan'andro. Ry havana, zava-dehibe ny fampivavahantsika. Satria mety misy olona niany tsika mbavaka, tsika tsy mahalala. Jesosy mikasikazy manova azy. Tsika tsy nahafantatra tamin'ny alalan'ny vavaka tsika no nanovan'i Jesosy azy. Mahery Jesosy tsika io. Amen. Taitra tao anatin'ny nofy aho. Taiza ho aza teo. Taorian'io nisy rahavavy anankiray. Fantatro tsara ilay rahavavy ary mivavaka izy. Tonga tao an-tranoko. Aorian'ilay nofo no fisako. Tena hoe Jesosy niteny sy nampitandrina mihitsy. Tonga tao izy. Niteny tamiko, felana, tsy plasy tokony misy anao zao, toerana misy anao zao. Le adalana hitan'izany be dia be izay ataoko. Tsy aminao mihitsy izao, tsy tokony anao mihitsy.
Tsy izy ilay miteny fa ilay fanahy masina Jesosy no nampiteny azy. Tonga saina teo anangetaheta. Nisy hetaheta tato anatiko amin'izay hitady en Jesosy. Ary ny azy avaiko amintsika teo, nisy fijorovam-volombelona teo aloha, le zany hitady en Jesosy nandeha any am-piangonana, nandeha ampaminany eto sy eroa, reraka. Fa izaho tao hatrany izay niantso an Jesosy no tonga Jesosy namaly any. Amen. Hikasika antsika koa ny zany teny Tompo sy nofy izany ary mba hovonina antsika hiala amin'ny ratsy, mba tsy hiara ny fahatezerany fitsaran'Andriamanitra. Efa nandalo zany napaony fosiny Tompo mihitsy mba lalako hoe ahoana zany fitsaran'Andriamanitra zany. Fa zay rehetrarehetra ny lahatra teo dia olona malemilemy sasany tongilana, ohatrany tsy ny ao anatin'le azoko zany ohatrany hoe tsy voavonjy mihitsy zay. Fa namindra fo tamiko izy, namindra fo tamiko ny Tompo, amindra fo aminao koa ny Tompo, satria izay le famindram-pon'ny Tompo dia nitaona antsika ny hibebaka hiala amin'ny ratsy. Amen. Hivavaka antsika. Jesosy malalo, misaotra anao indrindra ny amin'ny afatrao, satria ianao tokoa no tompon'ny fitsarana farany. Ny fitsarana olombelona dia manapetra ny ihany, ny fitsarana olombelona dia amboamboarina, misy mitongilana. Fa ny ianao kosa ny fitsaranao Jesosy dia fitsarana marina sy fitiavana ary mahari-po, mamindra fo ianao. Ianao tsy mba mifidy tavan'olona ianao Tompo. Ary ao anatin'izany ihany koa ny tianao ampibebahana anay mba tsy hiara-ny fahatezeranao, satria raha tsy miaino izahay, raha tsy mankatoy izahay ny amin'ny fampitandremanao dia hiara-ny fitsarana miandro farany. Dia misaotra indrindra Tompo, mankasitraka Jesosy aho. Dia laza voninahitra anao zay hatramin'ny taona indrindra ao mandrakizay. Amen.